Saoma tsara izay ny fikarakarana ny paty izany paty izany azo anaovana lasopy, izany azo anaovana misao izany dia nosafidiana manokana ny misao androany ary rehefa vonona eto anoloana ihany koa ny fangaro-tsakafo rehetra izay ampiasaina aminy somary miampy kely izany ny fangaro-tsakafo ampiasaintsika dia inona ary ho ataontsika manaraka e? Mampifangaroantsika amin'izay izy izany izao mba hanome an'ilay ataontsika hoe misao. Ie, arehatritsika ny afo dia asiantsika menaka. Ty misao ataontsika ty izany izao kloina dia ataontsika an'ilay mahazatra ilay hoe misao spécial. Izany hoe misy ao anatiny ao daholo izany ny crevette, ny akoho, ny nofona kisoa na ilay hoe tsatsioa. Dia ampiarahana amin'ny legioma ihany koa izy mazava ho azy. Dia misy legioma ihany koa mazava ho azy. Dia ataontsika Rehefa mafana ny menaka dia alefantsika aloha ny legioma. Rehefa manao an'ilay legioma dia izay mafimafy indrindra aloha no alefa aloha. Ny haricot vert izao no hitako hoe mafimafy ihany. Fanazanana izany tsy atao malemy akory fa atao an'ilay croquant arak'ilay satria izay foana no fitentsika. mahazatra ny olona hoe atao croquant. Azafady. Merci. Ny fanamboarana satria izao ny paty tsy nasiantsika sira mihitsy dia ato amin'ity izany tsika izao no manisy sira. Ao amin'ny legioma izany ny sira no atao. Ny fanamboarana an'ilay paty ihany no somary elaela fa ny fangaro-tsakafo mandeha ho azy. Dia mazava ho azy alefantsika ny fanomezan-tsiro isan-karazany. Sira aloha izao no ataontsika dia asiantsika fanomezan-tsiro. Legioma tsy mba ela ny mahandro anazy alefako indray aloha ny poivron. Farany ny courgette vao arotsako. Satria ny courgette no tena sady mora mitera-drano no mora masaka, mora malemy. Dia manomboka asiantsika kely an'ireto ilay hena kely fangarony reto dia amelantsika anaovantsika an'ilay décoration amin'ny farany. Ny akoho iny dia crevette. Dia crevette ity somary amelana kely daholo. Amelantsika kely daholo anaovantsika ny endriny. Décoration. Dia iny ny tsatsioa. Alefako amin'izay ilay courgette zay. Lasa daholo izany izay ny fangaro misao antsika rehetrarehetra. Dia misy an'ilay fanomezan-tsiro tena fanao amin'ilay misao. Asiantsika an'ilay fanomezan-tsiro izy. Iny izany sady manamasaka an'ilay hanina no saosy soja moa izany ity. Saosy soja. Ao daholo izay kloina ny fangarony misaontsika rehetrarehetra. Alaintsika amin'izay ny paty. Ty paty ty tsy mila hoe ampangotrahana na ampandaovana rano fa izy ilay avy vitantsika teo iny dia natao mandimandina tamin'ny menaka. Manome ohatr'izao. Menaka kely dia afangaro tsara. iny tonga dia arotsakitsika ao. Izany hoe paty tonga dia azo ampiasaina avy hatrany izany.
mila ampiana kely ny fanomezan-tsirontsika dia mamisao anazy a. Tonga dia atonony tsara aminy be ilay menaka nataontsika iny. Tsy tonga dia izay miraikitra. fatra ny tena raha ny tokony izy aloha izany tokony tsy miraikitra e. Satria koa ny paty efa Azo misy ahena kely ny afo menaka e. efa misy menaka. Izay dia vita ny misaotsika koa na anao dressage amin'izay tsika izao. Eny ary mandra-pahamarany renim-pianakaviana izay miaraka amintsika androany atao anatin'ny fandaharana antsikona ny fikarakarana dia ho averina ampatsahivina antsika indray hoe ireto avy ny fangaro-tsakafo izay nampiasaina tamin'ity androany ity raha ohatra tsy naraka ianao tany am-boalohany dia miverina antsika rehefa avy eo dia miditra amin'ny dressage. Dans spécial, ireto avy ny zavatra ilaina: farine 500 g, atody 10, huile, blanc de poulet 250 g, crevettes 250 g, tsasio 250 g, légumes, tongolo ravina, kotomila, sauce soja. Maraparana ny fiarahantsika tafiditra tao anatin'ny dressage, izany hoe ho afindrantsika amin'ny lovia ny misao antsika izay vao mafana saoma tsara mihitsy hoe sorina eo ambony fatana. Iny no ataontsika Hoarosantsika ny voalohany. atokantrano any dia ataontsika misy endriny tsara ny misao antsika. Alaina aloha izany ny salady ravin-dray. Ravin-dray ihany dia ampiko ireny a. Dia efa antsika ao misao. Tonga dia omby iray ve ity? Ataontsika vilia iray ity e. Ity zany aloha natao an'olona iray ity nafindrantsika amin'ny lovia ity. Tena foko be ihany raha olona iray no mahazo an'izao. Foko be mihitsy. Mamboarintsika tsara fotsiny izy a, mba ho hisendrika tsara hinanantsika anazy any atokantrano any. Vita izay ny fametrahana azy ambony lovia dia omena haingony izany izy aloha. Haingony. Ataontsika hita tsara iny ilay crevette. Ataontsika hita tsara iny koa ilay tsatsia. Tanana manao sakafo izany tsy maintsy madio foana raha ny tokony ho izy a. Tsy maintsy raisina tanana kely ohatr'izay fa iny no tena mampatsiro azy koa sady. Ie. Izay no maha hoe hafa ihany ilay mikarakara ao an-trano ianao. Zay. Tsy adinontsika ny zava-maitso. Ity izao a Atody aloha ity iray ity izany dia atody aloha ity ataoko ity. Omelette izy ity a dia nodidina natao manifinify tsara. Dia asiantsika kotomila kely a. Dia asiantsika tongolo ravina kely. Dia Dia vita. vita ny sakafontsika androany.